no tanterahana tamin'ny ity androany ity kosa tetsy amin'ny lapan'ny fitsarana nosy ny fifidianana izay filoha hitarika ny olavitry ny misolo vava eto Madagasikara lany taorian'ny latsabato miafinara ny maître Hubert Rarson vola ravoavy eo amin'ny sariny Christian Rakotondramanga. Hubert Rarson ny filoha ny olavitry ny mpisolo vava eto Madagasikara vaovao hitantana mandritra ny roa taona manaraka mandimby ny maître Rarson mpisolo vava misa 5,700 tamin'ireo telo valopolo 500 tonga ny fidy no nanome fahatokisana azy raha toa ka 1,300 no vato azo ny maître Gustave Razakamanantsoa izay mpifaninana taminy. 17 taona ny maître Hubert Rarson ary 20 taona tao anatin'ny sehatry ny fiarovana. Efa manatraikefa tamin'ny fitariana ny olavitry ny mpisolo vava ihany koa izy satria izy no nisolo toerana vonjimaika ny filohan'ny olavitry ny mpisolo vava teo aloha ny maître Hery Rakotomanina rehefa voatendry Floanseny ity farany. Ny fametrahana ny asan'ny mpisolo vava amin'ny toerany teo anivon'ny fitsarana no lahara-pahamiana ho azy. Zany ordre des avocats zany dia manana anjara toerana lehibe ao anatin'ny sehatry ny fitsarana. Ary noho izany dia akan'izay toerana izay zany ny ordre des avocats mba ahafahana manampy ny mpiaramonina hanana fitsarana zany izay everin'ny fiaramonina fahantonona. Ao anatin'ny zavatra izay dia tsy maintsy ny fifampidiniana no zava-dehibe indrindra zany amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajaka na ny ara-pitsarana na ny ministera zany ny fitsarana na ny gouvernemanta sy ny parlemanta satria verina fa tsy afaka mandeha ila zany ezaka izay tian'ny olavitry ny mpisolo vava zany atao ao anatin'ny sehatry ny fitsarana. Ny priorité zany dia misy fanavaozana ato anatiny izay kasainay apetraka dia ny fomba metrahana rafitra vaovao hitantanana ny olavitra amin'ny resaka fanatanterahana ny asa. Nambaran'ny maître Hubert Rarson ihany koa fa anisan'ny asa tanterahana ho an'ny fiarovana ny asan'ny mpisolo vava ahafahan'ny mpisolo vava tsirairay manatanteraka ny asany atsakasy andavany ary ho tombontsoan'ny fitsarana sy ny vahoaka. Marihana fa tamin'ity androany ity ihany koa no nahatanterahana ny fifidianana izay ho mpikambana ao anatin'ny birao mpanolontsaina ny olavitry ny mpisolo vava.